Atsika ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, misy ve mipaminany sandoka sa tsy misy? Ahoana ny fototra ny mpaminany sandoka, ahoana ny filazany, ahoana koa ny ahafantarana azy fa misy ny mpaminany sandoka. Ndao de rehefa tsika nge ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izany ao amin'ny Deutéronome toko 7:20 de ny 2:2. Jereva tsika mipaminany sandoka. Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah mipaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia ny teny zay tsy nolazain'i Jehovah zany tamin'ny fahasasainany nanaovany an'izany. Raha misy mpaminany zany ozy Andriamanitra ka miteny amin'ny anaran'ny Tompo nefa tsy tanteraka ny zavatra niteneniny, de mazava ho azy fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Zay mihitsy moa farao mpaminany sandoka ka miteny amin'ny fahasahina izy fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Ndiko de raha Ezekiel 13:6 zao nolazainy tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiel 13:6 manao hoe mahita zava-poana sy faminanina lahy ianareo zay milaza hoe ony Tompo nefa tsy niteny an'izany. Zany zao mibetsaka amin'izao fotoana zao, mitsangana daholo mpaminany de ony Tompo, ony Tompo, zao nolazain'Andriamanitra, zao nolazain'Andriamanitra. Fa Andriamanitra de miteny mihitsy tsy namatsy niteny, tsy nampiteny azy aho ozy Andriamanitra, tsy niraky izy ozy Andriamanitra. Rehefa mijery azy zany anao de tesy teo mihitsy fa rehefa misy olona maminanika tsy tanteraka ny faminaniana de ozy ny baiboly hoe tsy avamy, za tsy nampiteny azy. Faminaniana laingy, ozy ny Tompo mahita zava-poana sy faminaniana laingy. Reo zay miteny hoe ozy ny Tompo, ozy ny Tompo, tsy zany ve moa zany ataon'ny mpaminany? Mitady zavatra mafinaritra fotsiny de ampahirezana ampino izy, de iny no entiny fiangonana hoe aminan'iny. Ny mpaminany zany raha mijery zavatra tena hoe mafinaritra foana, mijery zavatra hoe fiadana sosoa foana no vonan'iny, de ozy Andriamanitra hoe tsy nampiteny azy. Fa ny tena mpaminany de ny mpaminany mitsikerakilemo, mpaminany mijery ny fahadisoan'ny olona, maminany ny fahadisoan'ny olona de miteny amin'ny olona hoe tsy tonga any an-danitra ianao am'ty fahadisoanao ty raha tsy mibebaka. De mandray izay le olona de mibebaka, mandray azy Andriamanitra, tsy mandray izay le olona fa tsy mibebaka, very izy. Mpaminany zany tsy le mpaminany mitady zavatra mafinaritra fotsiny ny olona ny tena izy fa mpaminany tena mitsikerakilemo, zay mihitsy ny tokony ho mpaminany e. Zany hoe tena mahita le zavatra le fahotana mangejany olona any amin'ny andavanandrom-piainana any dia manambara sy manitsy ny olona zany ny tena mpaminany avy amin'Andriamanitra. Azadino fa mila mino mpaminany tsika, tsy tokony hanao tsinitsina ny teny mpaminany. Fa jereny avy amin'Andriamanitra de mba mario koa le tsy avy amin'Andriamanitra. Makasitraka tompoko, tahin'Andriamanitra daholo. Rehefa siripitoetra ty am'izao tontolo zao, raha misy fanefatsangana de mijery ianareo, ary raha misy antso maratsofo de miainoa ianareo, ambarao amin'ny firenena rehetra ary manangana fanevo tory hoe fahasafezana.